Taraba mpankafy mijery fandagana rehetrarehetra Chafny miaraka amin'ny radio télé Sisel CFP indray no miaraka aminareo zavatra hoentiko androany salade de fruits mety hiteninareo salade de fruits koa ve dia anarany mba présentation sy fangaro ao anatiny mba hovaina kely indray voankazo misy amin'izao misy mananasy ty moa zany efa voamako avany efa vo tapatapaka dia efa voavofy dia eo ihany koa ny manga eo ihany koa ny pêche ary ny raisin zay zany ny zavatra ataontsika mampiasa kely tsika citron ary mampiasa ihany koa tsika menthe dia asiantsika chocolat kely zany hoe somary miavaka kely amin'ny mahazatra izy atao ahoana raha ny fanamboarana an'izany salade de fruits atsika zany ho présentenao anatin'ity assiette anankiray ity izy dia ny olona zany no mankao fa tsy atao tsirairay alaina zany mananasitsika aloha aloha ny manga raisitsika voasana manga na épluché za zany dia tsy sasatra ny mampianatra satria mety misy tsy naharaka dia izay mahatonga na foana hoe ny fampiofanana tsy misaraka amin'ity fandaharan'ity mihitsy slogan ny anatin'ny lalao ao anatin'ny fandaharana dia hoe lalao sy ny fiofanana arak'asa orinasa ny tanjona ity zao voasantsika izy dia ataontsika en morceau zany hoe tsy potipotehanao andeha indray izy androany fa en morceau tonga dia zay vita dia alatsakitsika ato ny sisiny moa zany tonga dia alaitsika dia atao ohatr'izao fotsiny sisiny roa zay zao ny anankiray alaitsika koa ny pince dia épluchétsika ihany koa somary lofony zany ny pince ampiasaina eto somary nataoko maitsomaitso ihany koa amin'izay misy karazany le loko cure-dent zany na fourchette na dessert zany nihinanatsika anazy amin'ity fa tsy sotro kely alana ihany koa izy dia atao en morceau mitovy ihany amin'le manga teo ohatr'izao alantsika ny sisiny roa raha matevitevina izy dia azotsika mbola saraina roa ihany koa tsy isy fepetra be alaina ohatr'izao le queuean'iny miaraka amin'ny lofony ao épluché coupé en morceau alaitsika ny sisiny roa dia tsy raisina ny voniny dia avy eo izy tapatapahana atao an'le misy nofinozy izy fa tsy atao an'le be ranony dia ty alana fotsiny le voniny dia azoko le sisiny roa ny raisin moa zany tsy potseritsika fa tangosana fotsiny dia alatsakitsika ao voankazo misy amin'izao daholo reto ataontsika reto dia mahazotoa mihinana voankazo raha ny tena izy moa dia hoe tokony mihinana voankazo 5 isan'andro dia légume 5 isan'andro manentana zany mba ho tia voankazo rehefa vita zay dia ny mananasy koa ataontsika mitovy be amin'io ihany atao mba mitovitovy zany ny abetsany vita iny tsy potehana be afangaro kely fotsiny
fa tsy potehana be dia ny feuille de menthe koa tonga dia ataontsika pariparitaka any anatiny any, tsy décoration zany izy fa sady tena parfum no décoration tonga dia any anatiny any feuille de menthe azo hohanina tsara ho an'izay tia hihinana azy, azo tsy hohanina koa izy fa fofony fotsiny no alainy. Rehefa vita izay ohatran'io zao izy dia anamboatra amin'izay tsika an'ilay sauce au chocolat alaitsika indray ny siramamy, velomitsika ny afo dia araraka ao atao ohatran'ny caramel aloha ny siramamy. Mandra-piandritsika ny mampitsonika ny siramamy ho lasa caramel sy izay toyany amin'ilay saositsika dia hisainto kely alohantsika amin'ny publicité kely CFPNI sy ny Nina Andro Lalao. CFPNI dia toerana mampiofana arak'asa, misy azy anankitelo eto Toamasina, misy eto amin'ny CFPNI Anjoma ampitan'ny Albarakat, misy ihany koa CFPNI Tanambao 5 ao aorian'ny BFV, ary misy ihany koa ny CFPNI Mangarano 2 izay eny akaikin'ny 4 chemin Tranimora. Ireo CFPNI ireo dia mampiofana arak'asa, ka anisan'izany tia fandaharana izay mampafantatra ny momban'ny lakozia sy ny patisserie ity. Misy ihany koa nefa ao anatin'izany CFPNI izany ny fianarana coupe et couture, ny stylisme, ny coiffure, ny esthétique, ny anglais, ny français, misy ihany koa ny informatique, eo ihany koa ny décoration intérieure, ny broderie à la machine. Efa ara-panjakana ny CFPNI ary efa 20 taona ny fisiny dia manasa anareo mba andalo amantatra bebe kokoa ary hiditra hianatra ao anatin'izany indrindra. Fa mifandray amin'ny lalao antsika dia ny pâtisserie et cuisine. Miditra ao anatin'ny page Nina Andro ianareo dia misy lalao izay mianatra décoration dia alefanao anaty commentaire hoe inona io ingrédient akora nanamboarana io décoration io. Misoratra anarany ianao ao anatin'ny numéro téléphone izay voatondra io amin'ny SMS, ka amin'ny le 18 après-midi amin'ny roa aty amin'ny CFPNI Anjoma no anaovana an'izany enlève ny fifaninanana ohatrean'ny radio télé Sisel ary toanan'ny RTL, ka ny mahazo telo voalohany dia hisitraka ny fampiofanana pâtisserie maimaimpoana ato amin'ny CFPNI. Ny mpandray anjara rehetra kosa dia ahazo fiofanana maimaimpoana pizza sy gâteau ary mbola ahazo puce RTL maimaimpoana ihany koa manasa anareo anaraka hatranin'ny fandaharantsika na amin'ny télé amin'ny Finaritra Rô zany na ao anatin'ny page Nina Andro. Izay indray ary ny fandaharantsika aloha fa hijery indray tsika hoe aiza ho aiza aloha ilay crème antsika ato, ilay saosy mbola tsy nitsonika izy avela hitsonika tsara. Eny ary andeha hojerentsika aloha hoe aiza ho aiza izay ilay caramel. Iny izy fa efa manomboka miova loko ilay siramamy dia afangarontsika ho levona tanteraka ihany aloha ilay siramamy mbola tsy levona. Na siramamy mena vao maika manome loko haingana an'ilay caramel. Rehefa vita izay dia ahenantsika ny hafanana dia atao anatiny amin'izay ny jus de citron. Alantsika ihany ny voaniny dia déglacena amin'iny izy izany. Alantsika ilay voaniny dia déglacena amin'iny toy izao.
ataontsika anankiroa dia amin'izay izy maditsy tsara tsy maintsy mbola fanaina kely ihany a satria lasa mandry fanaina kely ihany izy ny antony nanaovana anazy caramel teo aloha zany a satria tiana hisy lokon'ilay sauce eny efa na zay aloha efa misy chocolat ihany izy rehefa avy eo avelatsika hitsongoka tsara mivonina voalana rehefa vita zay a dia asiantsika chocolat amin'izay ao anatiny a rehefa manomboka may madity izy dia alantsika amin'izay ilay chocolat ny sasany ihany no ataontsika ao a fa ny sasany koa tonga dia ataontsika décoration tapahana ohatr'izao dia ao anatiny ao koa tsy maninona fa tia ataontsika manome tsiro an'ilay saosy ny deserantsika tato ato zany dia miala amin'ilay hoe hohanina amin'izao foana fotsiny na salade de fruit amin'izao fotsiny a fa mba asiana karazany vita zany ny sauce chocolat atsika dia alaina dia atao miraraka ny manome tsiro an'ilay salade de fruit atsika ny décorena tamin'ilay fanahana anazy ilay izy a toy izao indray zany ilay salade de fruit ty zany a dia ho an'olona maro apetraka ambony latabatra izy a dia samby maka ao a ny olona fa tsy mandeha tsirairay salade de fruit somary asiana saosy a fa tsy hohanina fotsiny amin'izao zany a izay indray ny atolotra anareo androany a dia mamerena ny trano a dia mandraisany naty a dia vakivaky matetika ny zavatra voasoratra ao fa ndray androtsika anao ny kilalao a izay arahana amin'ny CFPNI Télésisel ary ihany koa ny RTL izay indray fa manaraka indray